Faly miarabantsika rehetra tonga sindray tao amin'ny MCTV émission spéciale mahakasika ny Pentecôste moa ny ataontsika tonga vahiny eto ny révérend Dimy Andriasan ray aman-dreny be ara-pana amin'ny filazantsara eto Madagasikara efa tany ivelany ihany koa aloha ny tompony andraikitra voalohany ihany koa amin'ny fiangonana Centre Parole Vivante eto Madagasikara dia faly zay révérend faly miarabanao ihany koa tonga soa mbola mankasitraka foana ny amin'ny fiaraha-miasa rehetra tena mahafinaritra foana sady mampitombo foana ny fampianaranao. Alleluia. Dia miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana miavaka an'io ity ny miarabanjoana sy ny mpiara-miasa rehetra ato amin'ny MCTV. Ie, araky ny fanazana teny am-pandovana moa dia révérend Dimy Andriasan no tompony andraikitra voalohany ihany koa amin'ny fandaharana baiboly teny velona izay arahanao eto amin'ny MCTV. Izay anasana anao hatrany dia andao ary arondray fifampizaranay androany. Ie, atao anatin'ny fankalazana ny Pentecôste mihitsy moa tsika izao révérend dia misy hoe fankalazana fotsiny, misy hoe tsy tena mahalala koa hoe inona ny dikan'ilay izy, misy hoe zavatra mandalo fotsiny hoe misy daty zany dia hoe izay Pentecôste io, fa inona zany révérend tena dikan'ilay hoe Pentecôste arahara baiboliny zareo afaka hoe fandaharana baiboly teny velona hijery mitsika zany hoe amatokatoko anaty baiboly hoe inona zany dikan'ilay Pentecôste. Dia faly moa zany miarabantsika rehetra mamerina fiarabana mpanaraka nyity fandaharana manokana ity. Misy ny atao Pentecôste Juify izay fankalazana zany andro famokarana ry zany fotoa famokarana dia ataondrareo foana zay fa zay fetin'ny jiosy manokana zay. Fa isika eto ao anatina vaninandro ao anatin'ny fanekena vaovao dia ny Pentecôste kristianina zany dia niainga tamin'i Jesosy nitsangako velona dia nilaza fa hiakatra amin'ny an-danitra izy. Dia nampanantena zavatra izy hoe andefa ny fanahiny ho an'ny olona rehetra rehefa voalaza tany amin'ny Joël toko faharoa tany zany fa tamin'i Jesosy niteny izay no tonga tetỳ amintsika lay herin'Andriamanitra zany. Misy ny fanahy masina dia Andriamanitra solontenan'Andriamanitra miaraka amintsika fa misy ny fafenoan'ny fanahy. Io zany ny tena mahasamy hafa ary iny ny tena mampametra-panontaniana ny tsirairay hoe fa ny Pentecôste anareo ve zany dia tsy maintsy ohatran'izao. Ny tena marina tsy hoe Pentecôste anay fa ny zavatra voalaza amin'ny baiboly ngamba niverenantsika kely ahafahantsika mamantatra. Zay moa le fanontanianao teo hoe fa inona ny andro ny Pentecôste dia ho antsika kristiana zany tena andro wow, andro mahafinaritra be satria ireo apôstôly sy ireo mpino tamin'izany fotoana zany, ireo mpanaradian'i Jesosy tamin'izany fotoana zany ozy ny baiboly hoe nisy teo amin'ny 20 izy ireo zany hoe tsy le mpianatra 12 latsony fa nisy olona hafa koa zay efa nakatony tenin'ny tompo nanaradia azy dia niandrandra le herin'Andriamanitra izy ireo, niandrandra lay famenoan'Andriamanitra. Dia hitantsika ny zavatra nitranga fa hoe niofitrofotra ilay toerana mipetrahan'izy ireo. Ie, niteny ianao révérend teo hoe le Pentecôte zany nanomboka tamin'ny Jesosy niakatra dia avy eo fanahy masina nidina dia mifanontaniako hoe tsy maintsy hoe niakatra ve Jesosy vao nidina amin'ny fanahy masina fa tsy afaka hoe niaraka samy teto ihany very zareo zany dia sady teo fanahy masina ny teo Jesosy. Alleluia, alleluia. Araka le teny moa zany zay napetrako teo hoe tsy maintsy niakatra ve Jesosy zay vao afaka tonga amin'ny fanahy masina. Bien sûr teny tamin'ny mpianatra Jesosy alohan'ny andehanana izy hoe mahatsara nareo raha andeha fa raha andeha dia aniraka anareo ny hoe andefa amin'ny fanahy zay nampanantenaina anareo. Fa ao amin'ny Jaona toko faha 20 nefa eo amin'ny 5:20 sy 2:20 dia niteny izy hoe rehefa nitsangako velona Jesosy dia niona tamin'ireo mpianany dia niteny izy hoe fiadanako nomeko anareo dia nitsoka fofinainy izy dia hoy izy hoe raiso amin'ny fanahy. Tamin'io zany dia nandray ny fanahy ny apôstôly. Fa raha voadinika ireo tsara nandray ny fanahy ny apôstôly fa mbola tsy nanomboka lay asa nitson'Andriamanitra azy zay naraha mpamantarana sy fagagana nampitodika amin'ny fanahin'ny olona tanin'Andriamanitra satria mbola nisy tahotra sy atao. Eto miresaka amin'ny fanahy fa tsy miresaka ny fafenoana satria ny fafenoana mahatonga ny olona anankiray tsy mahay mipetraka fa mahatonga ny olona anankiray te handeha
de tia anambara ny filazantsara ampasahina. Hitatsika fa rehefa nanambara filazantsara ampasahina ireo mpianatra de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe de nitomboka isan'andro ny orombonjena. Fa iverina kely satria le fanontanianao hoe tsy maintsy niakatra ve izy. De araka le teniko hoe tamin'i Jesosy tety tany zany de afaka napita amin'ny fanahy masina tamin'ny olona mivantana izy tahaka an'io ao amin'ny Jaona 4:20 io. Fa misy koa le teny anankiray ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:7-7:30 de rehefa tonga mpianatra nanambara amin'ny filazantsara tamin'ny olona de voadona tampony ireo olona reo de niteny tamin'ny Petera sy ireo namany ahoana ny ataonay azahoana famonjena. Satria ny filazantsara ny fanahy masina zany de mamiantoka amin'ny olona ny atao hoe famonjena. De inona zavatra nitranga ho ianao? Hoy Paoly de Petera sy ireo namany hoe bebahy ianareo de atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy de andray mifanahy ianao. Izay koa zany le anankiray de mifanitezo zany le hoe tonga ny fanahin'Andriamanitra araka le teny fampanantenana ny tany Joel hoe amin'ny andro farany ny androtsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. De Jesosy ilay niakatra zany no nandefa ny fanahin'ny tompo tetỳ amintsika. Ie, tena hoe fanahy masina moa zany tena mise en avant amin'ny resakitsika de betsaka zao mieritreritra hoe ina ary le fanahy masina misy miteny hoe hery, miteny hoe rivotra mitsoka, misy koa zao miteny hoe misy hoe lelafo, misy karazany be deaibe zany ny amaritan'olona ny hoe fanahy masina hoe voromailala sotr'izany de afaka azavain'ny révérend ve hoe ara-baiboly zany hoe inona zany tena famaritana ny atao hoe fanahy masina. Ny fanahy masina zany de Andriamanitra eo anivontsika, Andriamanitra miaraka amintsika, de Andriamanitra tantanantsika. Ny tena marina zany nisy endrika telo samihafa nanehoana ny antom-pisian'Andriamanitra miaraka amintsika. De tamboalohany tany raha hitantsika tsara de baiboly miteny hoe Genesis 1:1-2 rehefa hitan'Andriamanitra fa tany foana tsisy endrika nanoloana azy de nanomboka teo ambonin'ny rano izy mifanahin'i Jehova de niteny izy hoe misy de nisy daholo ny zavatra nolazainy. Fanahy masina zany de le herin'Andriamanitra matateraka ilay fihevitr'Andriamanitra tian'Andriamanitra ho tsapa ho hitan'ny olona mivantana. Zany hoe tsy niteny Andriamanitra raha tsy afa teo amin'ny fanahy. Zany hoe izy telo eo zany indissociable, niteny a Jesosy de teny velona teny testamenta vaovao izy afa tena révélé zany ary niteny tonga nofo zay ary niseho tamin'ny endrika ilay zanak'Andriamanitra fiaino voninahitra niara-nonina tamintsika izy. De ny fanahy masina zany araka le tenin'Andriamanitra hoe de andefanareo ny fanahiko Jaona 4:7-7. Matsarinareo raha andeha de aniraka anareo ny fanahy masina de ny fanahy famarinana hitoetra eo aminareo mandrakariva de ampatsiahinareo zay nambarako anareo rehetra ary ampahitanareo ny ho avy azy. Zay zany ny rôle ny fanahy masina. De ny fanahy masina zany Andriamanitra miara-monina amintsika amin'izao vanim-potoana zao. Ny ray tsy hitatsika, ny zanaka koa tsy hitatsika, fa ny fanahy masina mirévélé azy ireo. Tamin'i Jesosy tetỳ tany de hoy Jesosy hoe izay nahita ange nahita ny ray. Fa amin'izao fotoana zao indray zany hoe zay manana ny fanahy de manana ny Jesosy eo aminy, manana ny ray eo aminy. Zany hoe tiako ambara zany de zao hoe famatotra ny antom-pisian'izy telo eo. Tsy afaka alefa re zany hoe fanahy masina rery na hoe Jesosy rery na fa izy telo miaraka foana zay le hoe telo zay ray. Zany hoe ny antom-pisian'Andriamanitra ao amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona zany ny fahalalany azy amin'izao vanim-potoantsika izao de ny fanahy masina solitena fanjakan'Andriamanitra. Ie, araka ny hoe rôle sy ny famaritana ny fanahy masina zay zany de tena hita hoe tena farak'izay ilain'olona ny fanahy masina, tena hoe papahery izy, namana izy, solitenan'Andriamanitra ozy izy ianao Andriamanitra izy de ny olona rehetra ve zany révérend afaka mandray ny fanahy masina de ahoana zany fomba handraisan'ny olona? Misy olona mangetaita hoe za koa mba te hanana an'izany fanahy masina zany foatran'izany zany sisa ny farany solution fiainako de ahoana ny fomba handraisana ny fanahy masina zany? Alléluia, wow. Araka le fanontaniana mipetraka teo zany hoe
ny olona rehetra ve afaka mandray ny fanahy masina? Tena izay mihitsy ny antony natongava Jesosy tety an-tany, satria tsy afaka mamonjy ny tena ny zanak'olombelona, ary ny antony tsy maintsy niakarany Jesosy tany an-danitra mba mifanahy masina lay herin'Andriamanitra mampibebaka ny olona, mampanaiky azy ny fahotana, nefa koa mampanaiky azy ny famonjena azony rehefa nandray ny Jesosy tompo sy mpamonjy izy. Zany hoe ny olona afaka mandray ny Jesosy zany dia ny olona rehetra tsy akanavaka, fa ny olona anankiray mireconnaître na hoe manaiky fa natongavan'i Jesosy Kristy dia maty ho azy, naka ny toerany teo Kalvaria roa arivo tena lasa, nanamarina azy, nanamasina azy, dia tsy niantso azy ho taky ny olona rehetra, fa niantso azy ho tonga zanak'Andriamanitra, araka ny tenin'Andriamanitra hoe ary zay rehetra nandray azy ka mino ny anarany dia menyhery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia izay mino ny anarany, hitantsika zany eo amin'ny Jaona toko 1:12. Ny tenin'Andriamanitra ny teny fa ny fanahy masina zany dia disponible misokatra ho an'ny rehetra. Andriamanitra disponible misokatra ho an'ny rehetra, araka le teny any amin'ny Korintianina 2:7-7 fa tompo izany fanahy izany, tompo izany fanahy izany, zany hoe miresaka amin'ny fanahy masina eo. Dia maninona moa izy natao hoe tompo? Iza natao hoe tompo ao anaty Baiboly? Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, fanahy masina koa atao hoe tompo. Ary eo amin'izay misy ny tompo misy ny fanan'Andriamanitra. Ny zavatra ataon'ny olona ray fotsiny zany ahafahany mandray ny fanahy dia miaiky ny fahalemeniny tsy fataterahana izy, dia mandray ny Jesosy tompo sy mpamonjy izy, dia voavela heloka izy, dia mandray fanomezana dia ny fanahy masina. Asan'ny apôstôly toko 2:7-8. Zany hoe afaka mandray ny fanahy masina daholo zany olona rehetra hoe araka hoe rehefa mibebaka ianao dia manaiky an'i Jesosy tompo sy mpamonjinao ianao, dia misy olona zany zao any révérend efa hoe za efa mibebaka, za efa nanaiky an'i Jesosy tompo sy mpamonjiko dia za efa mandeha mivavaka foana, ohatra na mamaky baiboly ohatrohatr'izany zany izy, fa mety manontany tena izy hoe ahoana no ahafahany hoe efa nandray ny fanahy masina ve izy, dia ahoana zany révérend ahafantarany hoe efa nandray ny fanahy masina ny olona ray? Ny tena marina moa zany raha ny tenin'Andriamanitra ny zohina, hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Samoela any hoe fa ny fankatoavanao zany lehibe lavitra anao ny sorona, na hoe niezaka tao zany. Fandraisana ny fanahy zany tsy hoe miezaka ho masina, miezaka ho zao, tsy maneho zany hoe masina ianao, fa fanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina. Andriamanitra tonga amintsika fahasoavana, tsy hoe satria zasy ianao nisy natao no natonga azy niditra tao, fa satria zasy ianao fa voafidy alohan'ny fotoana rehetra, ozy ny tenin'Andriamanitra hoe avant la fondation du monde Dieu nous a déjà choisi. Efa fantatr'Andriamanitra ianao hoe alohan'ny antom-pisiny zao rehetra zao dia efa nisafidy ianao izy, fa rehefa tonga le fotoana ka tonga tao aminao ny fanan'Andriamanitra dia nampiaiky ny fahotanao, dia natonga anao nandray ny Jesosy tompo sy mpamonjy, dia nanaiky ianao andeha araka ny fihevitr'Andriamanitra, araka ny teny eo amin'ny Romanina 7:4 ary zay taria ny fanahy masin'Andriamanitra ny atao hoe zanak'Andriamanitra. Dia ny fanan'Andriamanitra tsy hanohatra ny tenin'Andriamanitra mihitsy, fa ny tenin'Andriamanitra dia hanamafy ampatsiahantsika io teny io ka manoloana amin'ny fiainantsika zany. Dia ny fanan'Andriamanitra manampy antsika, tsy teniteny foana, fomba fitenin'ny olona anankiray, ny tohaim-pony no mamaritra fa manjaka manapaka ho aminy ny fanahy. Fa raha ohatra mbola tsy tanteraka moa zay zavatra zay, tsy olana akory fa mbola afaka manolo tena, manavao ny fanoloran-tena mandrakariva, fa Andriamanitra miaino mivavaky ny olona anankiray, mangetaheta miandrandra azy, dia Andriamanitra no manamarina azy, manamasina azy, dia mampiona aminy amin'ny anjara voatendry, satria ny fiainan'ny mpino ny fiainan'ny olona vita fihavanana amin'ny tompo na atao hoe kristianina dia fiainana tsara be miandry azy, araka ny teny amin'ny Jaona 10:10 tapany faharoa hoe ary tonga izy nitondra fiainana be da be. Zany hoe ny olona manana fanahy masina zany anjakana dia miaina an'izay fiainana be da be izay. Ie, dia tamin'ny asan'ny apôstôly faharoa dia tamin'izany zany apôstôly dia hoe ozy izy ianao hoe dia nidina ny fanahy masina ny teny tamin'ny teny tsy fantatra ary zareo rehetrarehetra, dia fanontaniana révérend hoe amin'izao ve mbola misy zany hoe apôstôly
dia mbola misy ve le fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra satria betsaka ny olona somary mibanaliser an'le resaka fiteny amin'ny teny tsy fantatra fa mba tiany mba tena ho azafainao tsara mihitsy zany hoe ahoana mahakasika an'izay. Amin'izao vaninandro zao ve mbola misy ny apôstôly raha ny tenin'Andriamanitra no vakitsika Efesiana 2:1-4 azafady tompoko Efesiana 2:1-4 fa napetrak'Andriamanitra ministera 5 ministeran'ny apôstôly mpaminany ny evanjelistra ny mpitandrina ary ny mpampianatra napetrak'Andriamanitra ho amin'ny fiangonana ho fanorenana azy ireo fanomanana azy ireo amin'le asa tsara ny itson'Andriamanitra azy. Eto zany dia mila azontsika fa ny apôstôly tamin'ny andron'i Jesosy tsy mitovy amin'ny apôstôly amin'izao fotoana izao satria le apôstôly niaraka tamin'i Jesosy dia ireo mpianatra ny fiantsoana azy. Ateny testamenta vaovao indray après an'le hoe niakaran'i Jesosy tany an-danitra nampidina amin'ny fanahy niaraka tamintsika dia ireo ministera 5 ireo no napetrany fa ministera fototra dia ministeran'ny apôstôly tena mbola misy dia le olona mitoetra ao anatin'ny ministeran'ny apôstôly zany dia ireo nahazo antso manokana ao anatina taridalana manokana. Ohatra hoe amin'izao fotoana angamitsika zao hitantsika ny karazam-piangonana maro samihafa zay fototra ery dia misy miteny hoe maninona ny fikambanana kristianina sy tonga dia natao ray fotsiny fa maninona no zarazara tsy hoe mampizarazara akory fa alay ataoko hoe mandat mission le napetrak'Andriamanitra ho an'le mpanompon'Andriamanitra zay inona atao hoe apôstôly izy mitondra an'lay afatr'Andriamanitra ho an'lay asa famompona ataony dia misy olona be da be manaraka azy orinany mety manana sampana maromaro izy herany tsy tena mitovy daholo ny endrik'ireo fa nefa apôstôly ny fiantsonan'ny olona mpitarika sy mpamorona fiangonana koa zany any amin'ny faritra misy rehetra any satria ny pentekosta somary miverina any amin'ny pentekosta ny pentekosta zany ny sehoany voalohany dia hoe fafenomy fanahy hoe nandray ny fafenomy mpianatra dia niala ny famenarana dia lasa olona nasa. Faharoa nitsangarana fiangonana voalohany koa tamin'ny andron'ny pentekosta io le ankalazaintsika io zany tsika tsy hoe mankalaza andro akory fa mankalaza an'Andriamanitra no mifatanterahany teny fikasany nametsika amin'ny fafenomy fanahy izy araka le teny ho avy ny fotoana dia ny zanakalahy zanakavavinareo andray ny fafenoana izy ireo dia aminany izy ireo dia misy ny anam-pahitana. Zava-dehibe ny ananantsika an'izay satria amin'izao vanim-potoana izao raha sady hevitra be hoe ary tao tsy mitovy ny fiangonana tsy mitovy satria samy mipetraka eo amin'ilay fahasoavana napetrak'Andriamanitra ho an'ny tsirairay sy ny fatakarany ny mpitarika tsirairay tsy afaka iotra ny fahalalana zay nomena azy izy dia tsy afaka hiteny koa zany hoe ianona ny teny izao na ianona fa ireo complémentaire zany hoe mifameno ireo zay mahatonga le hoe ministera 5 zay ndresahako tery anoloana mifameno ny asa famompona rehetra mila an'ireo fiangonana feno ireo zany tsika zany dia nytiako resana zany araka le teninao hoe mbola misy feny apôstôly mbola misy tompo fa feno fanahy ve teny ilainy fiangonana teny ilaina satria promesy fampanantenan'Andriamanitra io ary rehefa mandray ny fafenona ny olo ray dia miova olombavao. Dia araka le nambara teo zany ao miasan'ny apôstôly toko faharoa hoe ary rehefa tonga ny andron'ny pentekosta dia midina ny fanan'Andriamanitra tsy tahaka n'le fandraisan'ny olona tsotra hoe tonga ny fanan'Andriamanitra fa le fafenona ny resahana eo dia le fafenona mahatonga ny olona miteny amin'ny teny tsy fantatra izany dia le teny tsy fantatra io misy endriny roa moa araka le teny tery aloha hoe le olona tamin'io zany zao dia naheno ny fiteniny aby ireo olona zay nandre teo fa misy anankiray le hoe fafenomy fanahy zany dia le hoe miteny amin'ny ohatrany hoe miboretika le olona na hoe glossolalizany amin'ny teny grika na teny baiko zany. Eto zany mila azontsika ary amin'ny marika toko faha 9:7 famantarana manaraka izay mi teny amin'ny teny izay mbola tsy hainy izy miteny amin'ny tenin-danitra ny tena marina zany ny teny tsy fantatra resahana hoe tenin-danitra dia ny olona anankiray atsoin'Andriamanitra teny amin'ny tenin-danitra. Korintianina voalohany toko faha 7:2 izy ary zay miteny amin'ny tenin-danitra na miteny amin'ny teny tsy fantatra tsy miresaka amin'olombelona fa miresaka mivantana amin'Andriamanitra ny fanahy. Dia eo amin'ny 9 dia ozy indray izy hoe azy miteny amin'ny teny tsy fantatra dia manorona ny tenany amin'ny maha olo-panahynao satria fanjakan'Andriamanitra ianao fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinao
de plus ianao miteny amin'ny teny danitra de plus lay mahorom-panahinao a mahay mitombo de lasa mihamatotra ara-panahy ianao. Zany hoe am'izao fotoana zany de mbola misy ary tena misy mihitsy ary mandrapa tonga ny Kristy eny amin'ny rao lanitra de hiteny amin'ny teny tsy fantatra foana reo zanak'Andriamanitra. Raha ohatra zany ka tsy hoe raha ohatra ka fa zay mihitsy moa zany hoe rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao zany a de nandray an Jesosy ianao, nandray ny fanahy masina ianao, miteny amin'ny teny tsy fantatra ianao zany, zay zany tena critère tena hoe zanak'Andriamanitra ianao. De manarak'izay fa ho avy le andro Pentecoste, tonga ny Pentecoste amin'ny lahady révérend de mety mbola iseho araka ny endriny tamin'izany ve zany ny fiasan'ny fanahy masina amin'io sa hoe efa tantara efa lasa zany de efa zay de tapitra le izy fa sa mbola possible mihitsy ny fiasan'ny fanahy masina ohatran'ny niainan'ireo apôstôly ireo tamin'izany. Alleluia, alleluia. Ny tenin'Andriamanitra miteny hoe Malaki 3:7 hoe fa za le Jehova tsy miova. De any amin'ny Hébreu 3:10 de hoy Jesosy za le omaly tsy miova ny ary mandrakizay. De araka ny resantsika teo aloha hoe ny ray ny zanaka sy ny fanahy masina de iray ihany Andriamanitra. De Andriamanitra tonga ao amin'ny fiainantsika, manjaka manapaka amintsika amin'ny fanahy masina. De ny hita amin'ny fanahy masina tsy hoe hitoetra amintsika fotsiny. Fa izy iseho manifesté ao amin'ny fiainantsika. De ny ahafahany miseho manifesté zany hoe ny ahafahany miseho zany satria rehefa miseho izy ao anatin'ny fiainantsika de amin'ny alalan'ny tempitiavana, amin'ny alalan'ny filazantsara de amin'ny alalan'ny fanehoana ny fanahy sy ny hery. Zany hoe ny olona anankiray zany rehefa feno fanahy de tsy maintsy tonga de mivadika ho azy ny lelany miteny. Tsy hoe raha ny tena marina izy io araka le teniko tery alohana hoe mpon'ny Madagasikara zao miteny gasy, mpon'ny la Frantsa miteny frantsay, mpon'ny anglophone rehetra miteny anglisy, de mpon'ny lanitra de miteny amin'ny teny-danitra. Ny teny-danitra zany natyrany zanak'Andriamanitra rehetra, zay rehetra nandray azy ka min'ny anarany de minery tonga zanak'Andriamanitra, tonga zanak'Andriamanitra ny olona ray de miteny. Fa izao zavatra hitako zany expérience koa henoko ny olona miresaka zany na izaho koa tratra tamin'ny fotoan'andro rehefa niova foa tamin'ny fotoan'andro de nivadika ny lelako satria nisy vavaka fafenoa fanahy tao amin'le toerana nisy anay de nandray daholo de niteny de avy eo sendra niona tamin'ny olona tany ivelany reo profane zany reo le tsy mino ny herin'ny fanahy de ozy izy hoe de vory koa nge ozy miteny amin'ny teny tsy fantatra jereo kely mety misy famarinana zay. Fa ny baiboly ny teny famantarana manaraka izay mino ny teny tsy fantatra fa tsy hoe manaraka ny devoly. Io zany ny tena tsindriko hoe fanontaniana hoe enao hoe tena nanolo tena ho an'i Jesosy tokoa tena nanaiky ve ianao izy manjaka manapaka ao amin'ny fiainanao. Fa raha zay le izy tonga de manana anjara ianao amin'ilay teny-danitra zany aky ao amin'ny fiainanao izany. De araka le teniko hoe ny teny tsy fantatra de maneho le fafenao fanahy. Baiboly ny teny fa rehefa feno fanahy ao miasa ny apôstôly 2 de tsy menatra ny filazantsara reo mpianatra de nanambara ny filazantsara pasahiana de nitombo isa isan'andro ny orombonjena na tratra tany 3000 isa osy. Ie, raha zay zany de afaka mbola manantena tsara reo mpanaraka atsika rehetra hoe afaka miaina ohatran'ireny ao amin'ny asan'ny apôstôly 2 reny mety mihoatra lavitra noho ireny raha tena mangetaheta ny tsirairay avy. Fa eto zay hita amin'ny MCDV de mankasitraka ny révérend misaotra betsaka ny amin'ny fandalovanao tamin'ity fotoana manokana ity tena faly izay faly foana moa zay rehefa miaraka aminao eto sady feno fifaliana no tena mahery tena misaotra an'Andriamanitra izay amin'ny fampiasany anao de amin'izao fankalazana ny Pentecoste izao de afaka manentana ve ianao révérend amin'ny hoan'ireo mpijery, hoan'ireo mangetaheta, tsy haiko izay zavatra any am-ponao any mba tena anainga indray ny fitiavan'ireo mpanaraka atsika. Alleluia, alleluia. Zavatra tiako ampatsihivana zany ary apitako amintsika rehetra mpanaraka ny fandarana amin'izao andron'ny Pentecoste zao manana hetaheta fafinoana ianao. Araka ny teny ao amin'ny Matitiko 5:5 hoe sambatra nona sy mangetaheta amin'ny famarinana fa izy novokisana. Amoky ianao ny herin'Andriamanitra, amoky ianao ny fahatsarany Andriamanitra, amoky ianao ny fahaiza-manao ny Andriamanitra.
araka ny teny any amin'ny marika 1:20 andininy faharoapolo any satria niantson'Andriamanitra tamin'ireo mpianatra na ny olona nanarady azy tamin'ny andro farina alohan'ny akarany de ozy izy hoe de andeha ianareo ka hitoro ny filazantsara de ny baiboly ny teny de lasa izy ireo nanambarany filazantsara ary Andriamanitra nombo azy ireo de nanamarina ny teny ny afatra nentin'izy ireo tamin'ny famantarana sy fahagagana. Eto zany tsy miresaka ny apôstôly manokana fa miresaka amin'ny fiangonana mihitsy. Enao rehefa feno ny fanahy ianao de lasa tonga olom-baovao ianao lasa tonga olona extraordinaire, zany hoe olona tsy mahazatra na ary ianao ary gaga amin'ny zavatra fomba ampiasain'Andriamanitra anao araky ny tenin'ny tompo hoe tsy eritreritra ny zavatra ho teneninao ianao fa za no ampiteny ianao. Dikany zany mila feno ny fanahy fotsiny ianao ary mifahafeno ny fanahy de arak'izay le tenitsika tamin'ny fanombohana teo hoe misy famantarana nanarahana azy de mila miteny amin'ny teny-danitra ianao araky ny teny ao amin'ny Korintianina 2:5 andininy fa efatra hoe de manorona ny tenanao ianao, zany hoe connecté tafaray amin'ny lanitra ianao de lasa ny sain'ny lanitra ny eo aminao fa iza manao ny lanitra ny eo anatinao de lasa tsy manam-pamianarana ntsony no manambara ny filazantsara de ho hitanao fa tsy vitanao hoe iova fo ny olona zay ifampizaranao ny teny fa hita zavatra koa izy ohatra hoe fahatsaran'Andriamanitra ho sitrana ho afaka ahery tora fifaliana azy ny feonany taminao. Ny tiako resany hoe milanao ny tompo tsanganaka miazava before aminao ny fahazavana. Betsaka no nitombo tamin'ny fahalalana na zay aza tena hoe nafantatra zava-baovao. Mety misy ihany koa mpijery ihany mety liana révérend hoe mety hivavaka izy, mety nisy zavatra taitra tao anatiny tao afaka mba zarainao aminazy ve ny hoe aiza ny fiangonana zay taritinao ny fotoana isaky n'inona na hoe misy fotoana manokana milahady zao de afaka zarainao amin'ireo tsiraray avy. Alleluia dia ny zavatra tiako ambara zany sy ampatsivina antsika tena sitrapon'Andriamanitra ianao feno ny fanahy mandrakariva. Any Romana 9:5 de hoy ny tenin'Andriamanitra hoe nandray tsy haitsika mivavaka fa ny fanan'Andriamanitra ao anatsika manampy antsika mivavaka tsy haitonao na hoe tena ny teny-danitra izany. Ary io zany ny tena anetanako anao ny etaetanao fenon'Andriamanitra. Andriamanitra tsy hanao zavatra zay tsy andrandrainao. Zany mahatonga mpianatra nylazainy hoe mendraso Jerosalema ianareo mandra-pirotsaky ny fafenonana ny herin'Andriamanitra ao aminareo. De rehefa niandro tao izy ireo de atsika moa ny zavatra antsanga ao amin'ny asan'ny apôstôly 2 hatramin'ny 4 io. Be da be ny karazany zavatra nyseho teo fa anisan'izany ilay hoe teny amin'ny teny tsy fantatra zay tena zava-dehibe satria io manorona ny tenantsika. Io koa mahafahantsika miresaka mivantana amin'Andriamanitra tsisy mpanelanelana intsony. De hoy taminao hoe manana etaeta. Ty andro ny Pentecoste ty raha ny tena marina Pentecoste isan'andro anao tokony hanana etaeta, isan'andro afaka ameno anao Andriamanitra. Zay nahatonga ny Efesianina 5:20 ary tsy mamidovay ianareo fa ho feno ny fanahy mandrakariva. Ny olona mamidovay masy de manara-po amin'ny fisotroana zany fa ny olona mangetahita amin'ny fanahy de miandrandra ny fameno ny fanahy azy miandrandra ny famanginy fanahy azy de mameno tokoa ny fanahy. Ary za mahita fa maro aminareo eo mpandenisana zao de efa hikasika anao ny herin'ny fanahy masin'Andriamanitra ameno anao ny herin'ny fanahy de anomboka hiditra ao anatina vampitono na vaovao ndray ianao manoatra lavitra ny hita sy tsapanao hatramin'izay na kristianina anao zay de ho hitanao fa maro drefy pasoavana maro ny drefy pitahina ho anao manodidina anao an'ity firenenty ny antom-pisinao. De eto zany de manentana antsika rehetra ao anatin'ity fankalazana ny Pentecoste era-tany ty ao anatin'ny fiangonana kristianina ny centre parole vivante zay tarihako zany de manana fivoriam-bavaka ao amin'ny Sofisekina Beorilika miankina amin'ny station Shell amin'ny enina sasany maraina amin'ny valo sasany de amin'ny roa sasany hariva. Any Fobe ny Tsavatsava na Imena Itosy de amin'ny valo sasany amin'ny 10 ary amin'ny 2. Afatra tsy mitovy reo fa afatra amin'ny fameno nefa de afaka mampitombo anao anatin'ny fatakarana fahalalana bebe koa an'Andriamanitra
ary andraisanao ny herin'Andriamanitra sy ny afon'Andriamanitra ka tonga anao olombavao atonga anao fitahiana ho anao, ho any ankonanao, ho amin'ny faritra misy anao, ho an'ity firenena ity. Samy tahiny tompo dia manantena eo amintsika indray ny telefônina ahafahantsika mifandray 034 20 315 14 na 033 11 315 14. Tianao Jesosy feno fahasoavana tompoko. Mankasitraka anao nanaraka ny fandaharana androany, mbola mankasitraka ny Révérend hatrany, tena mankasitraka feno anao izahay, ny ekipany amin'ny CTV rehetra, tena nitomboana, tena nahazona fahalalana, nahazona hery ihany koa dia tahiny Jesosy.